aminareo hatrany any riavana ny fahasoavany Jesoa Kristy tombontsika. Amen. Andriamanitra mpamahaolana, Andriamanitra mpamahaolana, zany no asongadiny mofinainantsika anio atao amin'ny bokin'ny Nomery toko 120 ny 920 hatramin'ny 520. Andriamanitra mpamahaolana. Rehefa mamaky ity mofinaina ity isika dia hitantsika fa indroa taona Andriamanitra no niantsehatra teo amin'ny vahoaka Israely tany anefitra nitondra vahaolana ho azy ireo. Ny olana voalohany dia olana ara-drafitra. Nitaraina i Mosesy fa mavesatra loatra ny asa izay nanirahan'i Jehovah Andriamanitra azy. Efa mananika ny eninetsy na 600,000 personnes ny lehilahy izay mahalay lalana na hoe ny lehilahy matanjaka fotsiny akoatra ny zaza mambehivavy. Azo eritreretina zany fa efa olona tapitrisany no noentin'ny Mosesy rery. Matsiaro reraka izy, matsiaro mavesatra be aminy ny mitondra ireo vahoaka marobe ireo. Ireo vahoaka marobe ireo raha teo fantatsika tsara fa vahoaka be ditra, vahoaka izay be fitarainana, ary azo lazaina koa ary hoe be fimonomononana, tsy mahay mankasitraka amin'ny zavatra misy mihitsy. Hitantsika teto Andriamanitra niantsehatra nanome azy ny baiko mba hifidianana 70 lahy amin'ny taranak'Israely mba hiara-miasa aminy. 70 lahy izay andray ny fanamasinan'ny fanahy ihany koa hiaraka hitondra amin'izao vahoaka marobe izao. 70 lahy izay namindrana ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ihany. Rehefa mijeritsika ny 520 dia hoy ny voalaza manao hoe ary nidina teo mirao na Jehovah ka niteny taminy dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy ka napetrany tao amin'ny olona 70 lahy. Fanahy ihany arak'izany no niasa tamin'ny Mosesy sy tamin'ireo olona. Efa hitantsika fa taratry ny rafitra presbyteriana sinodaly sahady zany ny amin'ny fiaraha-mitondra eo amin'ny mpitandrina sy ny tsy mpitandrina, kanefa hiaraka hikendry ny amin'ny fitondrana ny fiangonan'Andriamanitra teny zanak'Israely rehetra zany. Andriamanitra no niditra nitsehatra mivantana nanolotra vahaolana ho amin'ny fiangonana. Azo lazaina zany fa tsy mandeha ho azy ny rafitra ao anatin'ny fiangonana, fa tena vahaolana apetraka Andriamanitra hamahana sokajin'olana samihafa ao anatin'ny fiangonana ireny. Tsy zavatr'olombelona rahateo ireny, fa tsika malala fa ny rafitra dia apetraka araka ny voalaza ny soratra masina. Ary rehefa mamaky isika ohatra ny fotodalana sy fitsipika efijekeriny dia misy hatrany ny fototra ara-tsoratra masina entina anorenana ireny. Tena avy amin'Andriamanitra ny rafitra entina hitantanana sy hamahana ny olan'ny fiangonana. Fa ny olana faharoa izay hitantsika eto amin'ity soratra masina ity dia ny olana ara-tsakafo. Fantatsika tsara fa rehefa nivoaka avy tany Egipta ny zanak'Israely ka nimonmonina tsy nisy sakafo dia nomen'Andriamanitra mana izy ho sakafo fihinana isan'andro. Fa rehefa nandeha teny ny fotoana tahaka ny fomba nyreto zanak'Israely reto dia marina rabaky teny mihitsy ny hoe manimanina ny tongolon'ny Egipta izy ireo. Tatsika zany ery amin'ny andininy 5
tsaronay ny azandrano izay nohaninay maimaim-poana tany Egipta mba mivoatango sy ny tongolo samy hafa karazana. Dia indro izy ireo nitaraina indray hoe ity mana ity foana ve no hoaninay, tsy misy zavatra hafa mihitsy, tsy mba mihinan-kena akory ve zahay? Dia indro no ny fatra-pitady hena loatra dia nomen'Andriamanitra azy ireo ny papelika ho solon'ny hena izay hahavoky azy ireo. Rehefa nijery teo no tenenin'ny Jehova Mosesy dia nieritreritra hoe izy Mosesy no hitady hena ho azy ireo, dia nametra-panontaniana manao hoe aiza ny ahavitako an'izany hatramin'ny 2 volana moa ondry amanosy sy omby va no vonoina ho azy ka havoky azy, sa ny hazan-drano rehetra ao ranomasina nangonina havoky azy? Ohatrany te hiteny izy manao hoe tsy misy hahavoky an'ireo vahoaka be dia be ireo anie eto am-pelantanako e. Izao no tenin'Andriamanitra taminy manao hoe tsarovy, ny afoy va ny tanan'i Jehova, ny afoy va ny tanan'i Jehova. Asehony eto fa Andriamanitra mahavaolana izy amin'ny fomban'izy Andriamanitra, ary manana ny fomba rehetra izy hamahany ny etaetany reto vahoaka reto. Efa hitantsika ohatra ne Jesosy Kristy nampisakafo vahoaka tsy omby 5,000 tamin'ny alalan'ny mofo 5 sy hazan-drano 2, mahavaolana Jesosy. Aseho arak'izany ry havako malala fa na inona olana eo amin'ny fiainan'ny fiangonana, eo amin'ny fiainan'ny reto zanak'Israely reto, dia eo mandrakariva Andriamanitra manolotra vahaolana pratika azo ampiarina hita maso eo amin'ireo vahoaka ireo. Tena mamahaolan'Andriamanitra. Saingy izay isotoman'ny soratra masina antsika ry havana dia tsy nitodika amin'ilay Andriamanitra mpamahaolana fotsiny, fa indrindra hibanjina n'ilay Jesosy Kristy ilay mpamonjy. Tsy niovovaolana ny tanjony ny finoana kristianina, fa ny hovoavonjy. Ko andeha ary ndra ho variana sy sodokan'ilay Andriamanitra mazisianina sy mpanao maji fotsiny isika, manao fahagagana sy famantaranety sy aroa ka adinontsika ny mibanjina ny famonjena izay tena fototro ny finoana kristianina sy ny fiainana ao amin'Andriamanitra mihitsy. Ambaran'ny soratra masina ry havana fa katsao aloha fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao, ny olana eo amin'ny fiainanao, ny zava-manahirana anao, ireo rehetra dia ho voavahan'Andriamanitra avokoa. Fa banjiny ny famonjena izay efa nomany ho an'ny olona dia omeno anao miaraka amin'izay maimaim-poana avokoa ny zavatra rehetra. Deo n'Andriamanitra ireran'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Velom-pisaorana anao ny fo sy fanahinay Andriamanitra, Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Ilay Andriamanitra maneho ny zavatra mahagaga sy sarim-patarina eo amin'ny fiainanay, ilay manao ny zavatra rehetra eo ambany masonay, anehonao ny herinao lehibe. Misaotra anao zahay fa tsy fotoko ny tananao, fa lava ary mapaka hatramin'ny lanitra sy ny tany zany, mamonjy anay amin'ny fotoana rehetra. Mivavaka izay ho an'ireo mpanomponao tsiraray avy izay tavidala-kale ankehitriny, ireo izay tsy mahita izorana intsony eo amin'ny fiainana, tsy afa-mandroso, tsy afa-miemotra, ireo izay kivy noho ny hetraketraky ny fiainana. Jesosy malalo, mba avangio ireny fona izy ireny, mba azahoany mibanjina anao Andriamanitra ilay famonjena ho azy, indrindra ilay Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Dia ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Misaotra Tompo. Amen.